miaraba ny olo-pirenena rehetra ny seni araky ny antotanisa ofisialy tsy mambiam-polo isanjaton'ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa ambany dia ambany anefa ny tahapavitrehan'ireo tanora amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisym-pifidianana sy ny fanehoana ny safidiny amin'ny andro mpifidianana. Noho izany indrindra ary dia nanatotosa fanentanana sy fanabeazana ara-pifidianana ireo tanora feno taona fikambanana maromaro eto Madagasikara dia rahantsika eto anatin'ny fandaharana izany. Nahazo anjara fanentanana momba amin'ny fisoratana anarana ho anaty lisym-pifidianana ireo tanora teto Andrenivohitra sy ny tany amin'ny faritra samihafa tao anatin'ny hetsika Zahavato, Zahifidy no volavolainy ONG Tolotsoa sy ny Miel na ny Mouvement pour l'intégrité des élections et des leaders. Ny herinandro lasa teo nitety ireo sekoly ambony izy ireo miaraka amin'ireo fikambanana tanora mpiara-miasa aminy nitondra fanazavana momba ny mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty lisym-pifidianana izy ireo tamin'izany fa indrindra nandresy lahatra ireo tanora. Ho anay zany ny fandehanana mifidy indrindra ho an'ny tanora zany dia fandraisana ny tanana sahady no aviny satria ny olona izay hitondra eo dia olona ampindramina fahefana zany hoe ny olo-pirenena manome fahefana azy nefa ny betsaka indrindra amintsika eto Madagasikara dia ny tanora nefa ny tanora koa zany no tena hita hoe sahirany indrindra amin'ny tsy fihainoan'ny fanjakana sy ny tsy fisiany fitsinjovana ny tanora zany nefa ny fifanankalozan-kevitra dia miankina amin'ny fifanantonana zany hoe mila mandray anjara aloha tsika tanora amin'ny fifidianana dia amin'izay fotoana izay tsika no nampindrana fahefanan'ilay olona mitondra dia manana zo feno tanteraka ny ifampiresaka aminy sy hiteny izay tsy mety ataony amin'izay fotoana izay fa raha itsika tanora zany no tsy mandeha mifidy fa miteny fotsiny hoe tsy mety ny fifidianana dia tsy manana an'ilay porofo hoe ianao tsy nandray anjara akory zany amin'ilay fifidianana nefa ianao avy eo miteny hoe tsy mety ilay olona voafidy na hoe manao tsy mety ilay olona voafidy dia hiteny ianao fa raha manana an'izay hoe nandeha nifidy zay ianao zany dia manana zo feno anao avy eo andray anjara amin'ny ataontsika hoe fanoloran-kevitra sy ny débat rehetrarehetra amin'ireny mpitondra ireny. Nanitra ny hetsika izay natoro ireo tanora ny fomba fanamarina ny fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny tranokalan'ny CENI Madagasikara. Isan'ireo sekoly notsidihana tamin'izany ohatra ho an'ny teto Andrenivohitra ny tao amin'ny PRIM, IST, ISCAM sy ny sisa. Na dia vitsy azy ireo tanora nilaza fa efa ao anaty lisym-pifidianana dia maro amin'izy ireo kosa no resy lahatra sy vonona hanantona fokotany hisoratra anarana amin'izao ankatoky ny famaranana vonjomaika ny lisym-pifidianana izao. Rehefa tsy mifidy ianao dia ohatran'ny mila very ankasitrahana isika rehetra nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany ampatsiahivina hatrany fa raha ampitso faraka amin'ny telopolo ny volana janoary no faranana vonjombaika ny lisym-pifidianana tsy sasatra manintana ny olo-pirenena hatrany araka izany ny CENI anatina ny biraopokotany misy azy tsirairay avy veloma tompoko. Salama président. Se inona commencé masaka namarina ny anarako anaty lisym-pifidianana tena fotoana mihitsy zao mansosy ao ianao koa manao vatakazy manatona ny fokotany misy ianao amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisym-pifidianana ny anaranao raha sanatrika misy diso aza misalasala manao fanamarihana ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao dia lazao hampiandraikitra ny fifidiananao amin'ny fokotany zany. Entany koa ny manodidina ny fianakaviana sy ny namana satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisym-pifidianana izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisym-pifidianana ary ianao